mampatsika Andriamanitra zavatsoa ao aminatitsika eo amin'ny fiainatsika ny zavatra tsara rehetra nananao. Hitanao tsika rehetra tianao kanjokanjo tsara io mahatonga ny zavatra io misy ampiranty ilay fahatsaraan'Andriamanitra napetrany ato amin'ny atodoantsika ato. Halleluja. Dia tanan'Andriamanitra, dia ny ratsan-tanan'ilay Andriamanitra tsara, mahay zavatra, mahavita zavatra, excellent. Asika magnifique, inona daholo no entsika maritana tsara indrindra, incomparable, inébranlable, zavatra inégalable. Izany ilay Andriamanitra tsika dia tsika rehetrarehetra reo nasiny an'izay empreinte izay ao anatintsika rehetrarehetra io. Dia hitanareo ny zanak'izao tontolo izao miexploité an'ilay izy. Asika ve fipetraka ilay zavatra? Exploité ny zanak'izao tontolo izao ilay zavatra tsara izay fantany hoe napetraka Andriamanitra ao aminy. Na mino ny fampananary izy na tsy mino an'ilay Andriamanitra pary fantany hoe misy zavatra tsara mipetraka sy napetraka ao aminy. Dia hoy Jesosy hoe ny zanak'izao tontolo izao dia mampiasa mafy izany rehetrarehetra izany. Hitanao amin'ny Facebook io dia hitanao rehefa zavatra ohatra hoe miatire ny olona, zavatra ohatra hoe atonga olona oliana, atonga ny olona hiverina eo amin'ilay journal, atonga ny olona tsy hotafandromandry fa lasa indray mbola hijery hiverina hijerana izy. Dia hitanareo rehefa fantatry nyzao tontolo izao hoe taky izany ny impact any amin'ny olona n'ity zavatra soratany ity, dia mampiasa ny sain'ny olona, ny olona n'izao tontolo izao amoaka zavatra toy izany. Ny azy tena juste fotony ampisy gemme be dehibe. Asinareo va tiako lazaina fa tena marina fa raha mahita an'izany ianao dia tokony tonga saina hoe ny fotoana laninao amin'ny Facebook io tsy mahazo atsasaka ny gemme ny akoriny ianao nefa ianao mandany andro firy fotoana eo. Ohatra tiako lazaina fotsiny izany rehetrarehetra izany hoe manana izany fotoana izany isika, manana izany moyen izany isika, manana izany capacité izany isika, manana izany faculté izany isika, manana izany intelligence izany isika, manana izany désir izany isika, manana izany zavatra rehetrarehetra. Leza to tena tiako tenena tahaka izay mihitsy napetraka Andriamanitra amintsika atafavoatsika sy aombiazatsika ampiasao rahavavy sy anadahy izany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Fampanjona ny fanjakan'Andriamanitra no Jesosy Kristy hoe zanak'izao tontolo izao manatsaina lavitra mihoatra no zanak'iny mazava. Dia natao isika androany any ray izany hoe inona amin'izay tokony afoinao manomboka an'io. Amen. Inona amin'izay tokony afoinao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Tena arenana feninao anao tokoa ve ny fanjakan'Andriamanitra? Tena vatosoa anankiray tena hoe tsara indrindra na fenina dia hitanao tokoa ve ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tontolo ny fiainanao ray manontolo? Sy tahaka izany tokoa ve ny fiainanao sy tondranao ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatitsika? Ampairezana antsika rehetra izany manomboka androany hoe natao misy zavatra afoinao fa tsy valable ary tena hoe tsy valide ho mason'Andriamanitra ny fandoroantenantsika raha tsy misy fandavatena sacrifice